fitantanam-bola mpanjakany tsy mahay fitantanana ny mpitondra ka mampitikizo ny malagasy hoy Roger Lariston. Korontana ara-politika mila mifampidinika ny herivelona rehetra navotana ny Madagasikara hoy ny VFM. Voka-pifidianana pirofo fa leo ny volomboasary ireo reny volompartany. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soana tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanazana sy ampitiavana no lasako anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharaham-pirenena avy hatrany voapirofo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo afaleo izao fitondrana volomboasary izao ny malagasy hoy ny mpanaraka raharaham-pirenena lahatra Andriamatsangy. Azo lazaina fa vote sanction ny faharesena azo ny volomboasary ateny amin'ireo renivohim-paritany maro manerana ny nosy. Mila tonga saina tsy hamatsika ny vahoaka mifidy ihany koa ireo kandidaty tsy miankina ho ny fanehoan-keviny. Asin'Andriamalala, Mano Randriamalala. Resy nalarana faharoa avokoa ireo kandida ny volomboasary tamin'ireo renivohim-paritany maro manerana ny nosy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Manam-pirofo izany efa manomboka tonga saina ny malagasy ary leo an'izao fitondrany volomboasary izao. Inona fa isy fiovana ny ao amin'ny anteny meram-pirenena vaovao itsangana eo raha ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka sy ny omaro ny jerena. Ny tsara fantatra nefa zany aloha raha ohatra ka resy ataoko hoe latsaka daholo ireo irimarany amin'ireo renivohim-paritany misy eto Madagasikara lehibe hita zany amin'izay fotoana izay efa manomboka somary ina ny lazana an'izany décline ny fitiavan'ny olona ny zao fitondram-panjakana zao satria fifidianana nandraisan'ny anjara zany le izy dia naneho ny hevitra ny tsy fankasitrahana ataoko hoe izay le izy satria ny antony vote sanction fahitana an'ireny maro be ireo izay solon-tena-mpanjakana kandidat-mpanjakana moa fomba filaza azy no latsaka nieritreretina ho afaka tsy afaka dia hitantsika amin'ireny hoe ny zavatra hitranga dia mety hisy balansa ihany hisy zavatra mba hiova kely ihany zany ao anatin'ny antemperam-pirenena ao anatin'izy ary tsara manamarika fa maro be ihany koa ny indépendant amin'izao fotoana izao izay tsy mbola fantatsika koa hoe mandeha makaiza izy ireo na dia hita ihany ary hoe izy amin'ny makaiza fa amin'ny ankapobeny aloha izy ireo na izy ireo tsy lasa tany amin'ny candidat mpanohatra na izy ireo tsy lasa tany amin'ny candidat mpanjakana dia ao zany mahita ny hoe aiza daholo ny fironan'izy ireo dia raha tsika hita moa zany fa hitantsika zany eto Antananarivo rehevohatra raha ahitantsika an'izay zavatra izay eo ihany koa ireo ataoko hoe tanan-dehibe za zany tsy miresaka an'ireo le hoe district izay efa hoe fiefiny zareo tsisy ninona azo atao ohatran'ny hoe fahitana ny ireo le hoe tany Ambofombe le nahitana tapavitriana ambony indrindra tsy resahantsika ireny mbola hita eo daholo ny vokatra izy fa miandry ny ACC moa zany rehetra ahafahana mahita hoe ao anatsara ny tena fironan'le isa amin'ny ankapobeny. Matoa maro ireo kandida avy amin'ny tsy miankina no lany na dia efa nisy kandida ny Irimaraza dia mbola manam-pirofo fa leo ny volomboasary ny vahoaka. Tokony ho tombotsoa ny ambony firenena no hojerena ireo kandida tsy miankina ireo satria hitondra ny tenin'ny vahoaka no nifidianana azy fa tsy tokony hamadika ny mpifidy amin'ny alalan'ny vola be anamarosa indray ny volomboasary. Ny aty amin'ny fanoherana aloha ngamba ny ohatran'le teo ihany tsy afaka ny angalabaty dia tsy afaka ny ame malety zany ngamba ny fahalalako azy fa négociation araka ny resako négociation madio tokony atao ohatran'ireo any parlementaire rehetra eran-tany ny any ivelany moa raha zao misy ny ravana mihitsy no voka-pifidianana sy an-trano tsika moa zany tsy tonga amin'izay fa ny hoe négociation anatin'le izy fa io moa zany tombotsoa amin'ny firenena foana nijerena ao anatin'le izy ny any amin'ny anteny meram-pirenena nge ny zavatra hitany dia fanapahan-kevitra momba ny ohatran'ny hoe LFR momba projet maro isan-karazany izay hamatotra Madagasikara mino fa raha matoa le indépendant ireo nanao an'ny lany latsaka koa ary hoe lany ny fidian'ny vahoaka amin'ny district misy azy tokony mba hitondra amin'ny teniny zany izy ireo ary matoa le indépendant ireo lany misy Irimara ihany tany amin'ireo le district any Latsahana ireo fa resiny zareo daholo mino aloha fa tsy Irimara zany no safidin'ny olona tany amin'ny district reny tokony hanana zavatra mazava ihany zany le indépendant ho entanao amin'ny anteny meram-pirenena fa na indépendant azy moa hitantsika ihany no ny antony maro samihafa dia eo tsika mahita anazy. Hatreto aloha tsy azo ny volomboasary ilay atao hoe majorité absolue eny amin'ny anteny meram-pirenena. Ny azo inona aloha dia ho mafy ny fanambitambazana ahazo ireo kandidat tsy miankina ireo mba hiara-dia amin'ny volomboasary rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena.
tsy fantatra mazava hatramin'izao nisy tan'ireo kandidat tonga nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny antony fitoriana izy ireo. Mbola tsy namoaka ireo fitoriana ireo mantsy ny HCC raha ny Antso Tarby ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra Androany Maraina. Tapaka io arivo ihany koa ny tranokala ny HCC ka manano sarotra ny fahazom-baovao. Asin'Andria Malala, Manora Andria Malalatrany. Manana 27 ora tao aorian'ny famoahany vomera maleo tena amsana ny fifidianana ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana sy lombafambahoaka ireo kandidat sy ireo pombazy ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha ny fantatra dia mbola tsy nivoaka ny vokatra ofisialy no efa nametraka fitoriana teny Ambohida. Tsy nazahoam-baovao kosa nefa atreto na ny isa na ny votoatin'ireo fitoriana efa tafapetraka tena amin'ny HCC Androany raha niezaka naka vaovao momba izany tena amin'ireo tompon'andraikitra taorian'ny fivoahany valim-pifidianana vonjimaika navoakany Seniomaly. Nanomboka io takariva io anko dia tsy nisokatra intsony ny tranokala n'ity androm-panjakana amoaka ny valim-pifidianana raikitra ity. Tsy fantatra atreto araka izany nisan'ireo fitoriana efa mipetraka. Ho an'ny Androany Maraina aloha dia ny kandidat tsy miankina avy any tany fotsy no tonga nametraka taratasy fitoriana anafoanana ny vato azy ny kandidat ny volomboasary tamina birao fandatsam-bato maromaro malona ireo endrika fangalaram-bato nataon'ity kandidat akaiky ny fitondrana ity. Efa eto am-pelatanana ihany koa ny récépissé naraisan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ireo fitoriana nentinay mahakasika ny zavatra hitanay tamina birao-pifidianana vitsivitsy tao amin'ny distrikana tany fotsy tamina fanovana fitanana tsoratra sy mety ho fampitomboana vato azona kandidat iray ary nitondranay fitoriana zany satria mazava sy hitanay tamin'ny alalan'ny vokatra navoakan'ny SRMV sy ny CNI fa misy fahasamihafana ny vokatra nivoaka raha miohatra tamin'ny fitanana tsoratra rehetra teto am-pelatananay ary vokatra navoakan'ny CNI Omoaly izay nahitanay an'izay tsy fitoviana miohatra amin'ny fitanana tsoratra teo am-pelatananay izay satria raha tokony ho 500 eo ny elanelam-batonay sy ny kandidat laharana fahadimy dia niena aty amin'ny 700 zany ka izany nahatonga anay nijery an'ireo tsy fanarahan-dalan'ireo ary nitondra ny fitoriana anafoanana an'ireo vokam-pifidianana izay nasiam-panovana. Mazava ho azy aloha ireo birao-pifidianana nitondranay fitarainan'ireo commune roa tao anatin'ny distrikana tany fotsiny nahitana an'izany ary birao-pifidianana 3 isaky ny commune dia ny commune Andranofito sy ny commune Ambato Tsipiana izay efa napetraka mazava tsara ny Tsipiriana ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Raha ampitso moa ny fiampitoana farany ahafahan'ireo kandidat mitondra fitoriana sy pirofo eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha toa ka vinavinaina ho amin'ny 420 jona ho avy izao no amoahany HCC ny valim-pifidianana ofisialy. Fa nivoaka tamin'ny fanginana ireo ray aman-dreny sy olobe ao Tsiombe ataorian'ny fanambarana samihafa mitaky ny amotsorana ny solombavambahoaka Masigola Malay izay nosamborina ny 30 Mey lasa teo. Mitaky ihany koa ny amoahana ity solombavambahoaka ity reto ray aman-dreny reto raha ny farambarana nataon'izy ireo androany. Fanadadiny eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsy misy antony tokony mbola hitazonana ny Masigola Malay hoy ireo olobe sy ray aman-dreny ao Tsiombe androany. Tsy misy pirofo hitazomana azy hoy ny fanazavana. Mampanahelo anay fa tsy misy dika ty fitanana azy. Tsy misy pirofo. Tsy ho nitanana ao zany efa tokony ho vinontsa navela malalaky. Fa satria anto aza toy misy disa fifidianana tamitoy, fifidianana fahatelo toy. Fie tsy mariny Golomaly, tsy mariny Masigolomaly. Fa satria disa amity bureau de vote, amity fifidianana nanao kiteretere tsy niara-dalana. Tsy niara-dalana amity bureau de vote sasa satria nanao kiteretere fa nanao forise, nanao terevozo. Nisy vere. Zay zany ro manjary mahazo i Masigolomaly amampanahelo anay ray aman-dreny. Voaroro io tao ambadiky ny famaizany Brony Senita ho Tsiombe i Masigola Malay ny fanazavana ka nosamborina tao an-trano ny farany volana Mey lasa teo vokatra izany. Mbola tsy nisy tranga toy izao tany an-toerana hoy ny fanazavana. Mitaky ny amoahana ny solombavambahoaka Masigola Malay araka izany ireo ray aman-dreny eo amin'ity distrika ity. Zay zany ty raha mampanahelo zay ray aman-dreny Fondrahosa ray aman-dreny Masigola. Mampanahelo anay ty fitanana azy tia satria tsy mananonta agnaty reo mandany tondra re ny tondra eto distrika Tsiombe
tsy nisy note, tsy nisy raha nitranga teto etsiomby. I vao mona tao ty fifidianana fahatelo toy, manjary misy raha nitranga teto tsiomby. Fi tsy nitranga mariny masy glomali io fa disadisa ty bruit de voûte nisy nanao kiseresere. Any mba mangataky zahay, afaho ireo ty fitanana ity ty masy. Manaitra ny maro ny fitazomana ny solombavam-bahoaka am-perinasa Masgolamali, mbola manana fahefana feno ary misitraka zo amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ny tenany. Vao ny farany herinandro teo, Ratsahivina no nanao fanambarana mikasika ity tranga ity ny Amnesty International izay nangataka ny famotsorana ny Masgolamali. Nanamafy ny transparency fa tsy ara-dalàna ny fisamborana ity solombavam-bahoaka ity. Manitsakitsaka ny lalàna araka izay voalaza ao anatin'ny Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ankoatra io, efa nandefa taratasy ho an'ny lehibe ny gouvernemanta ihany koa ny filohan'ny antenimiram-pirenena ny 5 jona lasa teo. Fanambarana ny taratasy nanindro mafy ny tsy fanazana ny immunité parlementaire araka ny andiny 770 amin'ny lalam-panorenana sy ny sata mifeny ny fampandainana ny antenimiram-pirenena. Andrasana araka izany toy ny ity raharaha ity. Makasika ny raharam-pirenena izay miantso amin'ny fifampidiniana manana ny krizy izay mananontany eto amin'ny firenena ny fikambanana ara-pinoana iray ny antefan'ny antso manokana ny FFKM ny fanjakana ary ny antoko avy amin'ny fanoerana. Germaine Mejanahary tahirany mitatitra ny antsiprimbavo. Tandindomindoza ny firenena ankehitriny ahina mafy no mety ho fisina korontana eto amin'ny firenena indrindra fa aorian'ny famoahany fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny vokatry ny fifidianana ho solombavam-bahoaka hoy ny fikambanana vondron'ny fikambanana masina eto Madagasikara. Efa mafy ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny saingy mbola ampiny krizy izay mananontana indray amin'izao fotoana izao. Ny tsy fifampianona no tena olana eto hoy hatrany ity fikambanana ity. Rehefa nanatitra taratasy fangatana fiaonana tamin'ireo tompona ndraiky am-pandrakana ka nisan'izany ny filohajaina andronena jelona ireo atoko politika mpanohitra ary mbola nanohitra izany koa an'ireo ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy iza fa ny FFKM izany. Antony latsaka anaty aizina sy ny antsana mangitsikitsoka ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka mila fanavotana aingana koa miangavy ireo izay mahatsiaro fa manam-panahy hivondrona hitambatra hifanometanana hitady vahaolana manoloana an'izany koa miangavy ny filohan'ny repoblika Madagasikara miaraka amin'ireo atoko politika mpanohatra sy ireo maro hafa ary ny ray aman-dreny ampanahy hitsangana hijoro hifandinika haingana izao loza mitatao eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy manontolo izao. Meteza netry tena manekefa diso izay nizotra tamin'ny lalana tsy izy ary mandiny tena aingana ka miova sao ho latsanenina. Ny antefan'ny antso sy ny VFM manokana ny fitondram-panjakana ireo antoko politika matanjaka rehetra eto amin'ny firenena ny FFKM satria ireo ihany no afaka ama izao olana menjady izao hoy hatrany ny eo anivo ny vondron'ny fikambanana masina eto Madagasikara. Tsy misy olana tsy voavaha ao anatin'ny fampiresahana hoy hatrany izy ireo. Miady antranontsika vahoaka malagasy zao na ny mpanao politika na ny mpitondra fivavahana na ny vahoaka malagasy ka eo anatrehan'izany indrindra no hitadiavantsika vahaolana miaraka ahafahantsika manarina sy miverina makany amin'ny mahaolona sy le tena hoe fanahy satria ny fanahy ny mahaolona ary ny malagasy dia olon'ny fanahy ny malagasy dia kristianina ka ny fiverenana amin'izay ihany no ahafahana mamany olana miaraka amin'ireo ratsana maro dia ny atoko politika ny atoko mpivavahana dia ao ihany konkoa ny saranga maro samihafa dia ny vahoaka malagasy tsy vaky volo eto Madagasikara. Dia raha tsika malala fa mikorosofahana daholo ny orinasa izay tsy napozina dia anisan'izany ny Hermady sy ny Jirama izay orinasa mpanjakana vavety ary matanjaka ary tsisy nanapohan'izany hoe orava. Tsy tongatonga ho azy izany zavatra izany fa misy dikany ary misy antony ary manjaka eto Madagasikara ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola ary ny fitiavakana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hitantanana n'ity firenena malalantsika ity dia ny antony nahatonga anay ny safidy an'ireo ratsana voalaza ireo dia ireo no ray aman-dreny mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena afaka andresy lahatra ny be sy ny maro andehanana makany amin'ny lalana tena izy fa tsy zotra amin'izao lalana diso zao tsika malagasy. Raha ny fanazavana dia ny 24 janoary 2024 teo no ny forona teto Madagasikara ity fikambanana ity. Fikambanana izay tsy manavaka antoko-pinoana saingy natao mba hivondrona ny kristianina eto Madagasikara. Efa manana raitsa mangaika any amin'ny faritra ihany koa ny fikambanana raha ny fanazavana. Tsy antena ina ny arenan'ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra raha toka ny fitantanana arabolona no misy lesoka tahaka ny hita
amin'ny teti-bolam-panjakanana sy mpanitsina ho ny profesora Ralson Roger mampanahy ny amafy ny olana arabola satria fanjakana diso be rendrarendra no misy eto ka manadino ny tena fototra iorena ny fampandrosoana ho ny fanazavana fanadiadina eo amin'ny sary sy rirantsary ny taiziniana. Tsy fahaiza mitantana no mahatonga ny firenena ivarina any ankady. Voaporofo tamin'ny teti-bolam-panjakanana sy mpanitsina ho an'ity taona 2024 izay tsy fahaiza mitantana ny mpitondra izay. 4,300 ny fandanim-bola kanefa ny miditra 4,200 fotsiny. Mahatratra 5,770 miliara ariary ny banga amin'ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana nandritra ny efa bolana voalohany tamin'ity taona ity. Tsy mahagaga izany hoy ny mpahay toe-karena Ralson Roger satria tsy hita taratra ny fanampian'ny fanjakana ireo orinasa izay tokony andohetra, indrindra fa orinasa efa sempotra nandritra ireny valanaretina Covid teto amintsika ireny. Ny vahoaka raha teo tsy mahita vokatra mivaingana amin'ny hetra alohany, any ka malaina amin'ny fandoavan-ketra ny malagasy. Mba atoa ianao tsy natafidy hetra araka ny tokony ho izy dia tsy tao aminao zany le fahaiza manao amin'ny fampidiran-ketra raha izay. Faharoa etsy andaniny ny orinasantsika zany tsy mba nijerena mihitsy tamin'ireny resaka Covid reny. Ny olona ny orinasan'ny tany rehetra na tany Afrika ara dia nampian'ny fanjakana foana ry zareo mba ahafahany voaka zany satria rehefa matanjaka ny orinasa dia afaka mandohetra ara-dalàna izy. Ny fahatelon'izay vao mainka ary ny totofana pression fiskale le orinasa tamin'ny fotoan'andro dia efa raha zany tsy tafarina tsony le orinasa dia mazava ho azy zany fa miena zany ny fahafahany mandohetra dia miena koa zany ny fidiran'ny vola eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Be vina ny fanjakana kanefa ny eo an-tanana tsy misy. Tsy fahaiza mitantana no azo amaritana izany. Mbola ho sarotra ny miandry ity fitondrana ity raha ny arabola satria tsy mahay manararoatra ny fahazahoana ireo fanampiana tany ivelany Madagasikara. Ankoatra izay, ny filana vaniny amin'ireo mpamatsy vola izay tokony ho tambatambazana aza satria mbola ny 8% ny vola miasa eto Madagasikara dia iankinan-doha any amin'ny vahiny satria fanampiana avy any ivelany avokoa. Ny eto Madagasikara tsy misy miditra, ny any ivelany ilana vaniny, ny fitantanana tsy hay, hoy hatrany ny profesora Ralson Roger. Tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe ianao manao vinavinana fandaniana na 9,100 nefa ny operan-tananao nampidirinao 1,100 zahatra tsy fahaiza mitantana zany ary mampidika izy zany ny firenena ilaina fitandremana izay. Ny akabeazany koa ny raha raisitsika le loi de finance rectificative sorabola mibetsaka reo ane tsy dia misy hoe zavatra mipetraka ara-dalàna mihitsy tsy fandanin'ireo fandanina mbola tsy mariny reo satria raha tsy teny amin'ireny lalana amboarina takeny de solombavam-boaka reny mipetraka ao tokoa le izy misy sorabola ao fa rehefa avy eo tsy vita le lalana dia rehefa manontany ny solombavam-boaka dia hoe amin'ny manaraka dia ay zany io vola io dia tsy hita le vola satria sorabola fotsiny eo. Zay ho le to dekesima tsy hain-drareo mihitsy ambany foana le izy ary tsy fahaiza mitantana ny dikan'izay. Zay ny tena antony ireny tsy fahaizana mitantana satria raha mahay mitantana ianao any 8% any ny tokony fampiasanao ny vola azonao. Rehefa ny fitantanana no tsy mahomby dia mazava be fa ho rendrika ny firenena. Azo antoka fa ho mafy noho izao no miainana atsoaty satria endrika tsy fahaizana manao kajy toy izany no hitondrana ny firenena. Be rendrarendra loatra koa ny fanjakana ka manadino tena fototra iorena ny fampandrosoana ka isan'ny mahatonga ny hoe miditra kely fa nivoaka no mibetsaka ho an'ny volam-panjakana, hoy hatrany ny profesora Roger Ralson. Pejy ny toe-karenina kosa indray izy 7 taona taoriany lazan'ny mpitondra ankehitriny fa misy olana ny Driramaka manana vahaolana ho amin'izany izy ireo mbola tsy taloha izany hatramin'izao. Tsy azo velona nefa fa tsy mahafantatra ny olana arangovo ny mpitondra saingy ny finiavana anarina ity orinasa ity no tsy misy hoy ny faneho-kevitry Ralson Roger mpampianatra toe-karena amin'ny anjerimanontolo. No mafisiny fa tao fanahiniana mpiteny ity kompania mpitanterana kompania pirenena misana ny fitsinjarana herinaratra sy rano ity mba ahafana mivarotra azy amin'ny tsy miankiny. Fanampanazavana. Isan'ny olana goavana ho an'ny Madagasikara ny resaka herinaratra sy rano. 12 taona ny tantanana ny firenena ny mpitondra ankehitriny.
raha ny olonany fahatapahan-jiro no nirairaina tetry amikanja amin'ny tafony mahamasina 7 taona lasa izao dia mbola izany no iainan'ny vahoaka malagasy mandrakandroandry ary mihamafy noho ny zava-misy tamin'izany no miantra amin'ny isa-tokantrano manerana ny nosy ankehitriny. Nampitantanana teratany vahiny ny jirama amin'izao fotoana izao, nampitomboina ny teti-bola natokana ho an'ny angovo raha ho an'ity taona 420 ity. Raha 300 miliara ariary no heverina fa homenany jirama dia nasonitry ny fanjakana ho 570 miliara ariary izany. Mahalasa saina ho ireo mpahay fitantanana ny amin'ny nampiasana ireo vola fanampina nomeny fanjakana ity orinasa ity hatramin'izay. Ankoatra izay dia ny fikatsana tombontsoa manokana no misy amin'ity orinasa ity fa tsy tombontsoam-bahoaka velively. Fa erany dia mato-tsainy teny foana hoe efokezy do vita ozy ny vola ametsika amin'ny menany inona matekatra ny mpamasy solitany zany mikasika jirama efa ela ozy ny teny hoe efa kely sisy dia mahagaga fa hatramy zao mbola tsy vita foana amatona ny asa 5 taona efa taona teorina mbola tsy vita foana. Io mampametra-panontaniana hoe makaiza maro ny vola io, inona ny tena antony vola io be dia be moa ny manam-pahaizana ny resaka an'izy io hoe io ve tena fahaizana anana fitondrana mba ahafahana manavitra ny jirama, satria ny tena marina dia hoe ampiana ny jirama mba aleo teny fa tsy ampiana ny jirama na toetsy anampiana foana. Ka tsy fantatra mihitsy hoe makaiza reo vola reo tsisy mangarahara mihitsy le izy, tena tsisy mangarahara mihitsy hoe natao inona marina reo vola reo. Ary etsika hoe mahita ny Madagasikara olona reo any efa tokony azo tomiziny tsaloha ary ve any ny totona ny vola dia afaka tsara reo manampy amin'ny vidiny mora ny jirama, fa manina tsy afa-miala amin'reto mpivarotra solika vahiny reto foana ny fitondrana. Taona 420 olana ny rano, olana ny jiro ho an'ny malagasy. Raha ho an'ny rano manokana dia fantatra fa misy ny tsy fahampiana manodidina ny 9 metatra toratelo isan'andro. Ny vokatra vatsiny noho ny tsy fahatomombanana na ny panina matetika eo amin'ny lafiny famokarana sy ny fitsinjarana rano noho ny fantenan'ny fotodrafitrasa no voalaza fa antony izany. Izay midika fa mbola ireo fotodrafitrasa tamin'ny fitondrana tany aloha avokoa no mbola miasa eo anivon'ny jirama, na dia efa 12 taona aza no nisy ny fitondrana ny laza fa anatsara ny fiainam-bahoaka. Tsy ny jiro ihany no misy fandimbiasana ny fitsinjarana fa hatramin'ny rano ihany koa amin'izao fotoana izao. Raha ity fampafantarana hita tao amin'ny pejy ny jirama ofisialy manome vaovao momba ny fitsinjarana rano. Raha te azo rano ohatra ny mponina eny Ankarobato, Alasoro, Ifary, Ambatobe na Iartory hatramin'ny 12 alina na Ifomaraimbe alohany amin'ny 4 maraina. Tsy mahagaga raha miamiletsika i Madagasikara satria betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny filan'ny firenena ataon'ny mpitondra hoy ny Kestora Fately eo anivon'ny anteny meheram-pirenena. Ohatra kaiky ho ity solombavambahoaka ity ny filazana fa tsy andraisam-piasam-panjakana ankoatra izay hiditra ao amin'ny tafika izay any ministera andraisam-piasam-panjakana vaovao ho an'ny ity taona ity. Germaine Menjanary, Taiziny Anatrany. Banga sy tsy ampy ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana noho izany tsy afaka andray piasam-panjakana ny fanjakana amin'ity taona ity saingy ampiditra sy anamafy ny tafika hoy ny fehezanteny fanazavana. Nahasadaikatra ny maro i vaovao io nandritra ny tatitra hoentiny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsiana amin'ity taona ity. Betsaka ireo nametra-panontaniana raha toka ambony noho ny fampianarana na ny fahasalamana ve ny tafika. Fanontaniana mila valiny manoloana ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity izany. Lany ny maro anisa tsy nasy-panitsiana sy tsy nasy-panovana io fanapahan-kevitra io teo anivony anteny meram-pirenena. Raha ho an'ny solombavambahoaka mamirabe nirina dia nanamafy ny tenany fa ny zavatra tahaka izao no isan'ny adivana mafy tamin'ny fifidianana teo iny. Any amin'ny tsy mivonto foana no manaintaina ny fanjakana sy ny pomba azy hoy hatrany ny fanazavany. Zatra nandrasana zany tamin'ity LFR ty hoe hifanojo amin'ilay PGE ataontsika anaty farangososona hoe vaovao ny fanovana tokony ho nentina ao anatin'ilay LFR. Zavatra hitatsika nefa resaka ady amin'ny kolikoly, resaka fampitomboana ny capital humain reny ny resahana betsaka nandritra ilay présentation ilay PGE
fa aveo rehefa tonga le LFR le budget natanterahana azy zavatra hafa ny voasoratra ao arak'izany zao resaka any amin'ny fiarovana zany no anisan'ny nimasona ary tadiditsika tsara fa talohana tongavan'io LFR io tety amin'ny anteny miram-pirenena de efa nisy note miparitaka iny any amin'ny tambajotra moa no ahitantsika azy tambajotra tserasera hoe namoaka noty ny ministera ny vola hanakantsanana ny tetibolany amin'ny fampiasam-bola isaky ny ministera sy ny androm-panjakana izay averiko ihany fa rehefa zoitsika ilay PGE natolotra tety amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fiandohan'ny ty mandaty de tena tsy misy ifandraisan'ny tanteraka amin'izay zany a ny endriky ny LFR zay nentina teto zay tsy nasimpanovana tsy nasimpanotsina fa nentina tamin'ilay fomba fiasany ty fitondram-panjakana ty hatramin'izay hoe tsy maintsy zay avy any amin'ny gouvernementa no lanina fatatsika tsara fa any anivon'ny asam-bomiera avy amin'ireo ataotsika hoe sehatrasa sy fikambanan'ny mpandrara isatsihatra misy sosikevitra foana voaray ary entina any amin'ny asam-bomiera anaovana proposition fa rehefa vita ny ora vitsivitsy anaovana le asam-bomiera de averina amin'ny sosikevitra ny gouvernementa foana le zavatra reny de eo zany tsika mametraka an'izay fanontania zay ianao zao mampanao gazety mametraka zay ko tena nametraka hoe aiza zany a ilay taratra ilay politika mpanjakana izay nanomezana toko teto anivon'ny anteny miram-pirenena ary nanovan'ny mpitondra fanjakana vina tany amin'ny fampilizakevitra fa tao zavatra hafa tokoa no handaniana vola kokoa ao anatin'le izy raha tsy aiviny dia solombavam-bahoaka 420 no nandany ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity tsy nasimpanitsina sady tsy nasimmpanovana izay ny makasika ny politika ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika ato anatin'ity vaovao ity mitohy androany fitokoana n'ireo mpiasa amisana ny fandrofana ireo fako eto Antananarivo renivohitra na ny SMA Antony mbola tsy voaray ny karaman'izy ireo tsy ekeny ihany koa ny fandoavana indroa miataona ny karama satria kely loatra ny karama ka tsy mahavita na inona na inona hoy ny fanazavana tonga ny eo teny antoerana ihany koa androany ireo mpitandro ny filaminana mandritra ny hetsika nataon'ny mpiasa tena antoerana nanangona ny vaovao Asinandriamalala sy Mano Randriamalala tsy mety mandroaka fako ireo mpiasany SMA raha tsy voaray ny karama hoy izy ireo nandritra ny fitokoana nataon'izy ireo androany andro faharoa tamin'ny fitakina ny andro ny androany miamiakatra ny feon'ireo mpiasa ary tsy faly amin'ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra sy mpitantana ny SMA mbola tsisy miasa zay aloha atseto araka ny fanapa-kevitra ireo bandy ireo so dia amoaka karama atsasany ray izy zany a de va ten'ireo bandy ireo tsy asa ireo bandy ireo raha mbola tetehana atsasa-karama indray ny aloha eo atsamymalo zany zay zao a de mitoy androany tsy mandroaka fako ary nefany a io faky io a raha mbola miasa herinandro ary zay a zay mirekipereana io ary mangataka zay mba hiverina amin'ny voyage normal io fa tsy ny karama kely a gasoil atao amin'le tômôbila kely nefa ny voyage tiana retombo namany tsy misy ihany sa hoe hoisombandy zavatra amen'olona ireo satria forsenareo sy maintsy adio indray andro Antananarivo efa nezaka re zay andre matoa filoham-pirenena nanao an'izay teninao nanaiky an'izay teninao randrahonana tsy teny ary zay a tonga tatika ianao hoe laza ijerany manokana atsam'izao hoe de misy fijerena ao koa ianao andre matoa PDS ianao andre matoa talena andangy lasa andeaka vola ianao zao atsam'izao aiza zany le volana alenao efa vita soni dimy alina sy roa hetsy ariary ny karamany reto mpandroaka fako eto andrenivohitra reto kanefa mbola ataony SMA indromandoa tsy mahavita na inona nefa io atsasa-karama io raha ny fanazavana 5 alina sy roa hetsy ange karamanay 5 alina sy roa hetsy efa ho 3 taona zao 5 alina sy roa hetsy zaraina roa na ny ofatrano raha tsy vita le ilana karama am'le kaizy amin'ny fara volana ray vao mandray ny ambina karama raha ty volana mety zany alohandry zareo ny 3 alina sy ray hetsy ao an'le karama amin'ny volana ambony misasaka andray volana ambony voalohany ray le karama anankiray rehefa avy eo nefa avy mandoa an'le karama atsasany a perapera mihitsy izy any amin'ny radio sy télé manao fanambarana fa hoe voaloha tsara ny karama mpiasa tsy misy mpiasa mitaraina ntsony ozy PDS tamin'ny herinandro ambony lasa iny fa voaloha daholo ny karama mpiasa aizary zany zao zay SMA zao mbola eto am'izao ny commune nefa talohan'ny fifidianana nefa nandray karama
fa zay SMA izy zany le tena mpanadio zay ny tena manadio an'io tanàna io a zay niraka ia tsy hiraka ny aroa nefa zao zay karama tsy fantatra mihitsy zany le tena karama ny tena angatanay amin'Andriamatotale généraly a tsy mitovy amin'ny any amin'ny Pompe a ny ato amin'ny SMA satria mahamelombady aman-tsanaka daholo ny ato ny Pompe be karamana mizara roa ary a mavita ny dépense isam-bolana fa ny anay tsy mavita an'le dépense anay ao hatramy mihitsy le 3 alina lasa etsy tompoko ka angatanay a mba haloavana aminay daholo zany ireo karama ireo rehefa ohatra mbola hijano eo ny tale général dia midedava mihitsy vaolana lazany mbola anoy ny tsy fandrofana fako sy ny fitokonana moa ireto mpiasan'ny SMA ireto raha tsy mivoaka ny volan'izy ireo tazana efa niambona ireo mpitaky ny zony ireto ihany koa moa androandry nireo mpitandro ny filaminana fa misaona ny tontolo ny mozika frantsay nodimandry omaly alina teo amin'ny 20 taonany i Françoise Hardy mpihira mpamorikira ary mpilalao sarimihetsika frantsay fantadaza tany amin'ny taona 1700 tanoany ny zanany Thomas Dutronc no nanamavy izany tao amin'ny Instagram omaly tokony ho tamin'ny 2010 ralina izay laza fa lasa ineny raha ny fantatra sy ny vaovaon'ny paritaka adevoan'ny aretina omamiada nanomboka ny taona 2014 i Françoise Hardy aka izao nitarika tamin'ny fahafatesana izao anisan'ireo hira tena nampalaza azy moa ilay hoe tous les garçons et les filles de mon âge sy ilay hoe soleil je t'aime farany amin'ny maresaka avy any ivelany nodaroan'ny Rosia bomba ny tapin-tanànan'ny Ukraine ny alina talata teo tsy nisy nianana foana andritra izany raha ny voalazan'ny mpitondra ao Kiev tokira zafindranovina Mathieu Panassi rotafiandrosianina tamin'ny balafomanga ny tanàna Kostiantinivka ny talata lasa teo tao amin'ny faritra antsinanan'ny Donetsk nandratrana olona misa enina farafakeliny izany ary ny efatra tamin'ireo dia nahitra hopitaly avokoa trano misa 13 no potika sy ravana nandritra izany tsy nisy ny ainana fohy raha ny voalaza mpitondra ao Kiev tao aoriana fanafiana nabakabaka nataon'ny Rosia tamin'ny alina io balafomanga sy drone no hita nanidana nanerana ny tanàna voalaza fa nompo mpitandro ny filaminana Rosiana avokoa ireo izay nosokajiny olona sibatra teny amin'ny nabakabaka tao andrevohitra Kiev ny alina 12 jona ihany no nanao tatitra tany amin'ny filoha Ukrainiana momba fanafiana drone tamin'ny faritra maro sy ny fandrahoana fanafiana balafomanga any amin'ny faritry Sumy, Poltava ary Cherasky izay nataon'ny Rosia nitafika Ukrainiana tatao anatin'ny ray volana dia ponina misa arivo no niala tao amin'ny faritra Kozachalopan izay manakaiky ny sisitany Rosia vokatry ny daroka bomba nataon'ny Rosia ao Ukraine Warainao misesy toy ny mahazatra orin izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana Global News sy ny arovako ny safidiko. Once upon a time in Hollywood izay kosa no lohateny horonan-tsary warainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa manome fotoananao amin'ny rampitsidray tongo klasy tongo vavy. Veloma tompoko.